Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga eto amin'ity sehatra famakafakana politika ity indray isika. Azadina nefa ny manao zema sy miabone ny seninantsika. Misaotra tompoko. Miaraba tompoko, akory le akory ranitsy, mbola tsara mifakafaka lohateny avy hatrany ary tompoko. Fa dia naninona loatra so fitondrana ankehitriny zao tompoko, hitanao avokoa amin'ny aino amanjery misotra sosialy ty zavatra fanaon'ny mpitondra tsy manjarinjary ity. Kely akory izay andro vitsivitsy mba nitarika ny olona hitaky ny zony momba ny fametrahana ny PDS tsy nofidian'ny olona tany Antsiranana i Andriamatoa Ratovolo Rakotobe na i Rasta. Efa voasambotra koa raha iverenana ny votrin'ny tantara dia toy izao: rehefa tsy niseho ary tsy hita hatramin'izao Andriamatoa Javotsoazara Jean-Luc izay ben'ny tanàna lany tamin'ny fifidianana farany teo tao Antsiranana, dia nametraka PDS hitantana ny tanàna ny Degosera izy ny fitondrana tamin'ny tapoka teo. Andriamatoa Tina Edmond no napetrany eo amin'ny toeran'io, izay olona akaiky ny fitondrana sy ny Hermana raha teo. Nahafaly ny vahoaka ao an-toerana nefa izany ka maro no nanao fanambarana eto sy eroa ary indrindra teny amin'ny sotra sosialy teny. Raky ny fantatra dia miafina hatramin'izao Andriamatoa Javozara Jean-Luc. Ny antony dia namoaka didy ny fitsarana hisamborana azy. Matahotra ny aino hono izy araky ny video nalefany tao amin'ny Facebook, ka dia aleony miafina hatreto. Efa tsindro ny fitondrana mialoha tokoa fa tsy aresy ity kandida maleo teny ity mihitsy ny kandida mpanjakana noho ny fitiavan'ny vahoaka sy ny zava-bitany ity ben'ny tanàna teo aloha ity ao Antsiranana. Ka dia eritaona mialohan'ny fifidianana dia efa nanaovany anto-izay ny tenany. Raha nikasa handeha tany Majunga Andriamatoa Javozara Jean-Luc tamin'ny tapaky ny taona 2024 dia nosamboriny zandary tao Maheva-tanàna, nentiny natao famotorana teto Antananarivo, avy eo navotsitra eo am-piandrasana ny valin'ny famotorana sy ny didy avoakan'ny fitsarana. Ny antony hampangana azy moa dia hoe nanodikodina vola tao amin'ny tanànan'ny Degoserezy tao izy, fonom-bola ben'ny tanàna. Izy ihany moa ny ben'ny tanàna tany Antsiranana talohan'izao fifidianana ho ben'ny tanàna farany teo izao. Ka raha toa voaheloka fa nanodikodina ilay vola ny hampangana azy izy, dia mazava be ny lalana ho an'ny kandida Irmara tao Antsiranana. Andro mbola izy ihany no niatefan'ny safidin'ny vahoaka tao Antsiranana ka nomen'ny salanisa 2,520 isan-dato be izao ity kandida ity. Izy ihany indray izany no mbola lano ben'ny tanàna sy nametrahan'ny vahoaka n'Antsiranana amin'ny fitokisany hitantanan'ny revoam-paritanin'ny Antsiranana io. Ny vahoaka nefa tao anatin'izany ny didim-pitsarana fa meloko izy ka mila manefa sazy any am-pondra no mbola tsy afaka misahana asa-pandrakana koa mandritra ny taona maro. Ka na iseho na tsy handray toerany ben'ny tanàna io izy dia tsy maintsy ho voasambotra sy hoenjehan'ny fanjakana trany. Eny fa na dia nampiaka any amin'ny fitsarana ambony aza ny tenany momba io raharaha io dia mbola samborina ihany. Kanefa raha ny tena lalàna sy ny tokony izy dia olona afaka izy mandra-pivaly izany fampiakarana nataony izany. Hainy tsara nefa ny fomba ny fandrakana ankehitriny ka naleo ny miafina aloha hatreto. Nalaelo noho izany ty olom-pirenena iray avy ao Degoserezy ity dia ny profesera Ratovolo Rakotobe na i Rasta, mpampianatra ao amin'ny oniversiten'ny Antsiranana koa manko ity lehilahy ity. Miankapeo izy satria tsy voahaja ny safidiny zareo tao Dego, asahiny miantso ny vahoaka izy hilahatra teo amin'ny lapan'ny tanàna aneo ny fanoherana izao fametrahana ny PDS mpanjakana Tina Edmond izao. Namoaka video tao amin'ny Facebook izy tamin'izany ka nilaza fa efa eo anolohan'ny lapan'ny tanàna ny tenany ka miandry ny vahoaka tao atoerana amonjy sy anatevin-darana azy. Indrisy anefa tsy nisy nanoana ny antsony, niady irery izy nosamborin'ny zandarina. Raha mba maro anefa ny tonga teo ho sahirana ny zandary hisambotra fa tena repitra tamin'ny fitadiavana sy ny fiainana ve ny vahoaka n'Antsiranana sa kosa dia tena natahotra. Keny amin'ny Facebook akory no ahafahana manova zavatra raha te hanova. Iny olona araiky iny aza zalana asaky ny joro tsy ny vimby meso na akobay na basy fa ny tenany araiky sy ny vavany no nendesiny nidina teny. Efa ny orooro ny tao an-dapa maika fa raha ny vahoaka rehetra no mirohatra nanampy azy teny. Misy ohabolantsika malagasy malaza ny tiako ambara dia ilay ohabolana hoe ny akanga maro tsy vakinam-bo ary ny mitabe tsy lanin'ny mamba. Teny atsiko atsika rehetra. Mandrapiona vetivety indray to.
tsy misy ny